Miraba rivariva antsika rehetrarehetra indray a. Araka ny titre izay nataoko io a dia hanao bilan kely tsika zany androany hoe ahoana ny fandehan'iny andro voalohany iny. Za zany hiteny kely a. Efa matoro ny sasany fa zavafazana intsony tsy manina fa afaka tsy afaka mijery rapitso nareo fa ndana matory. Fa zao za zany tena te hiteny amintsika efa ela izahay en tout cas zahako fanirisoerinay vao no nanaitra ny vahoaka malagasy a mikasika ny zavatra tsy manjary rehetra ao Madagasikara. Tsy ny jiro sy rano tsy mandeha ihany na ny jiro tapaka na ny rano tapaka na ny rano mivadika rano potaka na ny inona ny mahatonga ny jirama tsy mandeha na hoe inona ny be dia be. Fa ny tiako tenenina dia izao. Tsy afaka miala ny atao hoe révolution sy ny politika. Nareo aza mety ambakain'olona hoe ny révolution populaire dia tsy idiran'ny politika. Ary aza mieritreritra koa hoe ny atao hoe politika dia dikan'izay dia hoe misy olona te haka seza pour faire la même chose que les autres. Tsy izay ny atao hoe politika fa ny atao hoe politika de gestion de la cité, fitantanana firenena. Ary ny tsy fahaiza mitantana sy ny gabegie sy ny fitantanana tsy mahomby eo amin'ny firenena no manimba ny politika. Zany hoe manana politisiana, zany hoe manana mpitondra tsy mahay mitantana itsika dia izay mahatonga an'io jiro tsy mandeha, rano tapaka, lalana simba, PPN miakatra, insécurité tsy manjary. Tsy zany manko fa be dia be no milaza hoe aza japin'ny mpanao politika, aza japin'ny mpanao politika. Tsisy mijapy eo. Raha ohatra ka tsy n'exista mihitsy izahay raha tsy voandroany dia ekeko hoe iny izay fa parachute avy any an-danitra nahita an'le Gen Z sy nahita an'ity hetsika leo ity dia izay vao milaza ity za fa nirisoerinay vao mikatsika tsaramaso ny voanjobory. Tsy izay le izy. Izahay tompoko efa n'exista teo hatramin'izay ary ny sitona foana ny lakolosy mikasika ny zavatra rehetrarehetra tsy mety ao Madagasikara, y compris ny fandanina ny pona ataon'ny fanjakana tsy miinvestira any amin'ny tokony ho izy. Fa raha ohatra nareo ka mieritreritra hoe tsisy idiran'ny politika ity na izao, bah oui, olona manao politika ane no isadresevanareo ilazana hoe zay mila jiro mila rano fa nga heverinareo fa Andriamanitra no isadresevanareo sa ny États-Unis sa ny SADC sa ny Nations Unies, ny politika zany hoe ny mpitondra ao Madagasikara. Ary efa mpitondra ao Madagasikara ny isadresevanareo raha te hanana poanareo dia zay opposition amin'ny mpitondra iny no arahanareo soit nareo mifampiraraha amin'le mpitondra dia milelaka anazy dia miaraka aminazy. Tiako tenena amin'izany dia il faut mettre les points sur les i. Ny révolution populaire dia forme de politique. Faharoa manaraka an'izany efa niteny foana izahay teto hoe tandremo fa misy olona mamatsy vola gros bras, misy andian'olona s'infiltrer ao anatin'ny hetsika ary reny olona reny androba sy amodika ny fananam-bahoaka. Isika nahita tsara fa ny olona izay tena nanao ny hetsika dia olona kalma, olona tsy mamono, olona tsy mandroba. Ary ireo olona izay nandroba dia tsy hitantsika akory ny tomboan'ilay izy fa ry zareo efa any. Vao hoe may hono ny tranony tsy vahiny, may ny tranony Lalatina, ny tranony Lalatina iny aloha dia efa tena mazava be mihitsy fa misy maramila sy gendarme be dia be ny ambiny natao ivelany teo nefa
mbola hoe may ihany le izy de may vetivetika kely ngamba tsy 5 minutes tsy fantatra akory na may na tsy tena may fa nisy setroka be tazana avy aty ivelany de hoe may hono ny trano lalatina de teo zay fa nisy signaly hoe tandre fa tsy may zany io fa nisy olona tao anatiny tao mody nandrehitra afo ny lodaka be tao de aveo de hoe may fa tsy may zany io fa fanosorapotaka satria tatsika tsara ny vidéo zay ny partageko teo fanosorapotaka ny mpianatra lazaina hoe nisy mpianatra nitra tao raha nisy mpianatra nitra tao ko aizany caméra misy an'izany aizany tsy nahitan'ireo maramila zay niambona teo ivelany rehetrarehetra teo an'izany mpianatra nitra tao zany raha nisy an'izany mpianatra zany ny mpianatra de manao selfie tsakijanona manao direct tsakijanona maka ny zavatra rehetra andalovany donc ny tiako terena de zao efa niteny izahay zao daholo ny zavatra misy zao daholo ny zavatra misy nareo milaza hoe aza mibaikobaiko tsy baiko re zany efa zany ny atao hoe information ary ny atao hoe baiko zany de mitsangana mipetraha misitry mitsangana makary tsy zany akory ny ataonay fa izahay miteny amireo zao atao zao atao zao atao zao atao conseil zay nga mafilaza anazy fa rehefa nareo koa tsy anao inona moa ny azonay atao eo zay ke tia andafy milamy zay ke misy jiro zay misy rano zay misy sakafo zay misy ppn fa ianareo milaza hoe izahay aza baikobaikona tsy baikona ianareo fa sokafana masipanahanareo mba hafantatra fa ny fomba filazana anazy nga mba tsy zakanareo tsy zaranareo ve izahay mba miteny aminareo ny tokony ataonareo hoe ory malagasy mba mifoasa fa zao ve ny zavatra mitranga de nareo ve de manaiky an'izao zavatra zao de izahay indray ve diso rehefa miteny an'izany fa tsy le olona manapotika amin'ny fiainanareo Madagasikara no tokony manana fahadisoana tsy nisy incitation à la violence teto ry madama tsy fantatra iza ny anaran'io Yasina Andria sa izy Yasina ny olona nanapotika anareo de ireo gros bras taritiny fidy sy ny rahalany ao amin'ny TMH efa navoaka reny ny sariny hoe jereo fa infiltré any aminareo any reo olona reo miaraka amin'ny gros bras fa ianareo moa zany tsy tia baikobaikona de tsy mihaino mihitsy izay zavatra tenena fa izay zavatra tsy tianareo eny any ny hitany masonareo fa ireny zavatra ireny matoteneninay de satria ianareo tsy mahita ny zavatra hitanay aty ianareo tsy maheno ny zavatra henonay aty ianareo tsy malala ny zavatra fantatray aty et c'est pour ça nous anomezanay ny information anareo iny moa zany olona vitsivitsy fotsiny no miteny amin'iny fa ny akabiazan'ny olona de mahita hoe io fitondrana io de fa manao viveriny ay ny hitazomaneo ary raha mba fantatrareo hoe à quel point izy vonina hijanoneo par tous les moyens y compris ohatran'ny ataon'ny lalatina io dorany hatramin'ny tranony mba ilazana hoe victime izy nefa ny vavany tamin'ny maraina de milaza hoe raha jiro tapaka amin'ny problème anareo miova asa de manaova mpivarotra amoron-dalana zany ve ny zavatra tenenin'ny olona anareo de tsy ho tezitra nareo zany ny zavatra tenenin'ny olona anareo de mbola hoe ka taona koa raha fa de fitokona indray mandeha ve de ampivahany olana zany vavany vadiny Dinandremaoly zay membre ny HSM milaza hoe efa hatramin'ny 2016 izahay nitapaka jiro sy rano tsy tompoko nanomboka hatramin'ny 2009 makaty no nijaly ny vahoaka tsy tamin'ny 2016 fotsiny ihany nanomboka 2009 makaty jusqu'en 2025 tsika zao nijaly foana ny vahoaka ny olona very asa tamin'ny 2009 mbola tsy nahazo asa hatramin'izao tsika miteny zao lasa mivarotra amoron-dalana fa isika zany ny intérêt kely androany aloha de zao misy ny intérêt public ary rehefa miaraka ny intérêt public de miara mivoatra daholo ny malagasy rehetra miara miainga daholo ny firenena rehetrarehetra ary indraindray ao anatiny zany hoe révolution zany de mikatona ny firenena ray manontolo réorganiser ny firenena ray manontolo de ao anatin'izay no anaovana ny reconstruction rehefa misy an'ireny trano irodana reny hoe trano efa délabré immeuble ngeda be efa délabré mety enjera amin'ny olona de
ordonné na ny démolition de rehefa démolir izy de aveo manao reconstruction. Fa tsy izay raha ny zavatra tena fa zay fa niteny depuis le début tandremo fa misy olona mieritreritra androbo raha ohatra isika ka manao de ny mpitondra mila faizina fa tsy ny vahoaka. Ary ny teny isika hoe alaivo ry zareo, alaivo ampanajana any antranony izy. Izay no teny hoe alaivo ry Lalatina satria Lalatina nanome antsika hevitra voalohany anio hoe fidinana an-dalambe no ny fatapahany jiro sy rano io de alaina ao antranony izy. Avinao Lalatina iaraka aminay andeha hitaky an'ity. Fa tsy niteny mihitsy hoe andana dory ny tranony, tsy niteny mihitsy hoe andana ravao ny tranony, tsy niteny an'izany. Teny hoe mienga isaky ny fokotany de eo amin'ny fokotany misy an'le olonareo manasa anazy ndao iaraka aminay. De inona ny ma-incitation à la violence amin'izany? Inona ny orinasa rapotika ny orinasa malagasy de ireo gros bras no karamain'ireo karana ny tononoko ireo no nanapotika ny orinasa malagasy fa jereo fa ny anazy tsy potika fa ny olona hafa malagasy no ny potehany. Tadio zay ohatran'izay ihany nataony Andry Rajoelina tamin'ny 2009 le même système ako nataony Andry Rajoelina tamin'ny 2009. Ho an'izay reraka be mijery anay eo afaka miala mihitsy. Ry Rindra Luka sy ry tsy fantatra hoe afaka miala fa tsy olana mihitsy izany fa tsy azoko ina mbola hijerena na amin'ny andro amin'ny 12 alina Madagasikara nefa ianao reraka sady lany crédit efa tsitsitsina. De aveo faharoa manaraka an'izay de zao. Efa tenenina fa ireo olo ireo de mandeha mitsoka daholo rehefa hitsoka izy de nisy signalement azonay hoe andeha amin'ny vol androany hariva ry zareo. Misy efa lasa maly, misy efa lasa faky misy lasa tamin'ny atoandro ary misy ny andeha androany hariva de niteny izay ianareo maramila idio ny aéroport. Tsy nisy niteny mihitsy hoe dory ny aéroport ary tsy may akory ny aéroport tsika. Jamais de la vie koa zay teny azany. Fa ny teny izay hoe nareo eny vato ambeny manao vandro masom-pokon'olona ny olona miditra eo amin'ny aéroport hoe sao de mitsoka ireo mpambotry ny firenentsika ka andeha angatsitsika andeha hitsoka fotsiny eo de nanakarama ny gros bras sy ny maramila andeha hamono ny vahoaka. Non, tsy mahazo mivoaka fa eo. Satria ny olona izay antefan'ny fitakitsika de ireo mpitondra reo. Ka izy zany mila eo maheno ny fitakiana ary mitondra ny vahaolana kasika an'izany. Izay efa nivoaka tany Tamatavy de tokony any Tamatavy indray koa no mandeha ny fisakanana hoe tsy mahazo mivoaka teto ianao Andriamatoa gouvernoura satria ianao raha nilaza hoe ifampiraraha amin'ny vahoaka koa hono ianao andeha hitsoka indray. Fa ianareo eto koa de zao tandremo. Hitanareo misy compte foza be de be mihitsy ny serasera mada iza ny anaran'ireny vaovao marina sa hoe ina marina je sais plus. Manao compte be de be reo ry dadan'ny Jemima sy ny rehetrarehetra de zao zareo mody manao sarin'le Gen Z sy ny rehetrarehetra de mody s'infiltrer manao an'izao fa mitandrema isika. Nisy anankiray zao tratrako tsara mihitsy manao sinina ve ohatran'izao izy ao anatin'ny storyany nefa nisy milaza fa Gen Z. Tsisy Gen Z manao an'izao. Tsisy olona tsy foza manao an'izao zany. Ny olona manao an'izao dia foza. Satria nahoana efa fantatsika fa marika ny foza zany sinina ny zareo zany. De aveo ilaza hoe zao jereo tsara ary mbola variana teny Ambohijatovo sy Ambohijatovo sy Ambatonakanga ny vahoaka ary nisy nidina teo amin'ny 13 Mai mody ny vahany zareo ny lalana makany Antaninarenina de teo izay le teny tandremo aza misy miakatra ny Antaninarenina satria raha vao mandeha makany nareo zone rouge iny dia sanatrian'izany nareo ataon'ny 7 février eo.
Ary ny teny koa izay hoe tandremo fa misy miomana maky ny banque centrale de ho lazaina fa ianareo no namaky anazy nefa mbola zareo ihany koa manao anazy. Izany rehetrarehetra izany tsy resaka hoe baiko fa resaka filazana hoe izahay no mahazo information alohanareo de miteny aminareo. Fa ny olona izay mamendry fendro anareo de dinio tsara izy ny mpamendry fendro ary izy no milaza ny marina eto. Ary farany, inona no teneniko? Miteny hoe ny intérêt public aloha ny jerena zay vao ny intérêt privé. Fa mahatonga ny kolikoly. Te hanao concours ianao. De au lieu de mandeha mianatra hoe ndeha hianatra de ataoko izay aizako an'ity. Aiza misy olona re mba afaka mipistonner anao. De izany no mahatonga kolikoly satria ka za maika ho afaka ko sitrany mba ho afaka. Ny gendarme, ny police, ny mpitsara, ny administrateur civil, ny fonctionnaire, tout le monde mandalo amin'izany daholo rehefa te ho afaka. Tsy mba misy manao mihitsy hoe aleo za hiezaka hianatra de hanao concours im-BDB na izay zay vao afaka fa tsy hoe ka za te hanao concours indray mandeha. Betsaka ny olona izay miteny aty aminanty, zay madame Fanirso mba hanao concours fa ny zanako manao droit de mba iza ny olona mba fantatrao tonga de omeko paquet. Tsisy olona fantatra anao ininona zany fa manaova concours de rehefa afaka de mba afaka madio. Rehefa tsy afaka de mitadiava asa hafa fa mety hoe mbola tsy nahay anao na mety mbola corrompu les systèmes. Amizao tsika miteny zao aloha de corrompu total ny système aza manao concours akory. Satria na mahay be takininina ary ianao de tsy tafiditra raha tsy mandoha vola amin'izy mianakavy ao. Malaza zany zao. Tsy izany mamorona zany ary asa miditra amin'izay resak'izay fa noho ny fitiavana an'le intérêt perso ka sitraneko atingery madama tsisy asa de mba sauve qui peut de aleo aloha mba miditra amin'izay. Non, zany no mahavoantsika zany. Zany no mahavoantsika satria mijery an'le intérêt kely privé foana fa tsy mijery an'le intérêt public. De zany no mahatonga an'ireo mpitsara, zany no mahatonga an'ireo maramila izay tsy mahavita manao ny asany araka ny tokony ho izy. Satria na fomba nidirany tao anany tsy amin'ny fomba madio. Ny maramila mandoha vola tsy hoe izy ny te handoha fa rehefa hanao re-engagement izy de ministre ny défense sy ny lehibe any état-major sy ny lehibe an'izy mianakavy mampandoha vola anazy. Alors que volontairement izy manao maramila mieritreritra izy mba ho an'ny tanindrazana naovako an'ity rehefa tonga hoe tsy re-engagé raha tsy mandoha vola nefa izy efa nandany 2 taona tao. De voatery izy mandoha vola satria mieritreritra an'le intérêt kely sitrany mba manana asa stable ko. De rehefa avy eo miakatra grade de io hitantsika ny résultat zao. Lasa tsy ho an'ny tanindrazana le izy fa ho any hoe inona ataoko raha very asa etoko de atao anarako. Donc manomboka zao retsika miovato etsainy. Mety masika, mety hoe indraindray miteny zavatra tsy mahafaly anareo fa tsy maninona zany. Ary izao inona moa ny tomboan'le hoe Gen Z? Tao Madagasikara ve ny tomboan'izany Gen Z zany? Sa eran-tany? Inona moa zany Gen Z zany? Génération teraka tamin'ny 2000 no makaty. De rehefa nandeha ny Népal, inona kay ny zavatra nitranga tany Népal? Révolution sanglante et enflammée. De milaza daholo tsika, tokony mba misy bandy kely ohatran'ity nitarika antsika ty Madagasikara. Fa inona marina fa tsy niteny izy amasom-bahoaka hoe inona ny zavatra tranga tany Népal? 900 personnes blessées, 130 décédés, tsy haiko firy ny arrêté. Nisy zavatra be dia be nikorotana tao zay vao rava ny fitondram-panjakana. Fa ianareo ka nieritreritra hoe nijoro teo amin'ny arabe teo fotsiny ireo Népalais ireo de nirava ny fitondram-panjakana ny démissionne. Ben non. Népal ny tadavinareo nefa nareo mieritreritra hoe ianao Fanirso aza manao an'izao. Tsy manao incitation à la haine fa za milaza marina. Oka za va niresaka. Tsy mila anana haine amin'ireo olon'ireo tsika fa ry zareo mihitsy ny miinciter antsika à la haine satria ny vavany dia miteraka haine ho an'olona. Ahoana moa zany miinciter à la haine sa ny olona miteny hoe efa hatramin'izay foana ny tapaka ny jiro.
fa rehefa tsy tapaka, rehefa tsy mety aminareo le mampiasa jiro, rehefa tsy mety aminareo le asa mampiasa jiro, andana mivarotra eny amoron-dalana. Ianao zany nianatra nanao informatika, nahazo diplôme bac plus 5 plus spécialisation en data science. Satria tapaka ny jiro, tsisy ninona azonao ampiasaina afa-tsy amin'ny ordinateur, de lasa ianao hoe bon, ok, aleo zany hivarotra prix scolaire. Zay zany nefa rana. De za ve ny miasa TLN amin'izany? Iresaka polyclinique tsika. Ny tanisa fotsiny reto daholo ny fananany Ravatomanga reto. Reto daholo ny olona izay nandovola tamin'ny fitondrana, reto daholo ny olona izay miincité ny Maramila sy ny Gros Bras animba ny etsikatsika. Fa ianareo no manao ny interprétation anareo ataovy an'izao polyclinique zao. Fa fantaro tsara hoe inona zany polyclinique zany. Zany polyclinique zany de hôpital ny Mamy Ravatomanga. Ao amin'ny hôpital io raha olon-tsotra ianao mandeha miditra ao de surfactureny. Dikan'izay na ianao manan-karena be de mety mahavidy an'ilay izy, na ianao tsy manan-karena mihitsy fa fonctionnaire zay tokony ho prise en charge amin'ny fanjakana, de na de tokony ho servitana anamalao arany, ohatra hoe didina indray mandeha ianao de vita, de didina intelo ianao mandra-pahafaky ny ainao mba hi-surfactureny ny facturanao. Zany ny atao hoe polyclinique lafy. Fantatrareo zany sa tsy fantatrareo? Zany ny polyclinique lafy. Na lefa daholo ny fitaovana rehetrarehetra, nefa tsy mitsabola ny ataony fa mipompe ny volam-panjakana fotsiny. De ny olona izay mitsabo-tenao ka mpiasa-panjakana dia anaovany surfacturation sy gonfle ny facture fotsiny, fa tsy misy rarahina hoe ho vela ianao sa ho faty. Ary be de be mihitsy no tsy tafavoaka velona ao amin'izany polyclinique zany. Fa za tsy niteny hoe dorokolo izy napoteo, teny fotsiny reto daholo ny fananany Ravatomanga. Fa za tsy niteny avoa eo izay nilaza hoe doro io napoteo, tsy niteny an'izany aza manao interprétation. Ary io tadidio tsara. Ne vous trompez pas d'adversaire, tsy zany adversaire anareo fa ny mpitondra izay manapotika anareo. Ça, je dis les choses que tout le monde n'ose pas dire. Ary za koa tsy andeha anafisafo anareo dans les sens du poil. Za eto hamono conscience anareo. Rehefa ifomo anareo tsara, rehefa tsy ifomo anareo fa te atory, vous voulez dormir sur vos lauriers, vous voulez rester dans votre zone de confort, c'est pas mon problème, c'est le vôtre. Tsy misy hoe tokony navoakanao na tsy tokony navoakanao le izy satria za koa ohatra anareo tsy tia baikona ihany, tsy anareo no miteny aminao hoe zao re madama ny tianay hoeno fa zao kosa tsy tianay hoeno fa michoqué anay. Non, zay zavatra teneniko de anjara anareo mandanjalanja maka zay mety aminareo de mametraka zay tsy mety aminareo, point, c'est tout. Zay. Ary le resaka hoe problème personnel oudry. Si problème personnel, tout mauvaise gouvernance, c'est le problème de tous les malgaches. Si o problème personnel mihitsy ny tsy fahaiza-mitantanao Madagasikara, fa problème malagasy rehetra, satria fantaro fa noho ny tsy fahaiza-mitantany mpitondra dia mahatratra 5 000 efa ho 6 000 ariary ny euro. De zay zavatra rehetra vidinao a Madagasikara de miakatra be daholo. De rehefa ambany be ny tany sandam-bola malagasy de tsy zarery manana problème fa nareo, ary zara tsy manana problème satria volako aty euro ny nareo any malagasy mandefa 1 euro efa ho 6 000 zany tonga any aminareo any. Donc tsy za manana problème fa nareo. Faharoa, raha ohatra ka mbola tsy mamokatra Madagasikara fa mindram-bola foana amin'ny Banque Mondiale dia sahirana isika amin'ny fandoavana ny troso io. Nefa ny fatenena hoe mindrana 100 000 tsika de ny 40 amin'iny veranjavony fotsiny fa ny 60 ny miditra anaty kitabolam-panjakana, nefa tsika mamerina 100 plus les intérêts. De inona amin'izany ma problème personnel ko an'le izy? Inona le ma problème personnel ko an'le izy? Inona moa zany ma problème personnel ko an'izany?
Tsy raraiko zay tsy tia anampy, je suis pas là pour me faire aimer non plus. Je suis là juste pour dire ce que j'ai à dire. C'est mieno, c'est tsy mieno. Je m'en fous. Zay le izy. Afaka tsy tia fitondrana ianao, afaka tsy tia anahy koa fa tsisy raraiko an'izany. De rehefa tianao polyclinique de andana hoeto tsaboy ihany ny avanao, de asa gaga rehefa aveo rehefa surfacturé ny lafo be nefa mbola tsy sitrana. De ne viens pas mandefa MP aty amina. Zay matamy fanirisoana de tao polyclinique de fa natratra 1 milliard ny facturanay fa mbola tsy sitrana ihany le avanay ary gaga izay fa intelo ny didina le appendicite. Taiza nisan'izany? Taiza nisan'izany hoe olona didina intelo? De isaky ny didina amin'io facture midangana be ohatran'izany. De aveo de ilaza hoe tsy misy hoe en direct na direct zany io. Fa io zay teneniko anareo zay. Tsy zay mahafinaritra anareo ihany no tenenina. Fa zay zavatra tokony ho tenenina no tenenina eto. Zay. Rapitsy mbola mitoy ny hetsika ary zay de tsy maintsy mbola manentana. Zay mbola teo entanina, zay tsy teo entanina, tant pis. Ary zao koa, tsy ny GNZ darery akory nanao an'io hetsika io fa hitantsika tsara na ny autorisation de manifester ara panneau politique nangataka ny autorisation fa tsy ny GNZ. Lili Baba Clémence nangataka autorisation de manifester fa tsy ny GNZ. Zany akory tsy midika hoe hiady hevitra tsika hoe iza ny tompony, tsisy tompony io. Hetsika populaire io ao ny panneau politique, ao ny tsy panneau politique, ny vahoaka malagasy ny tompony io. Ka aza miteny anay ty, fa de toute manière tsy vita anareo rero, tsy vita ny panneau politique rero, tsy vita ny vahoaka rero ary ny panneau politique koa de ao anatin'ny vahoaka. Tsy mila panneau politique nareo de andana raha tonga de alefazy fotsiny le jirama. Nareo nga mieritritra hoe le jirama tsy te handeha, tsy le jirama tsy te handeha, fa le fitantanana ny jirama io tsy mampandeha an'le jiro sy rano. Ary raha lazaiko anareo na mahatonga an'le jiro sy rano tsy mandeha de satria zao. Ny orinasa izay mivarotra ny solika dia tompony groupe. Tompony maintenance ny groupe ary tompony maintenance ny fitaovana jirama. Ireo zavatra anakefatra ireo mampiodina ny jirama fa ny jirama zany ohatran'ny coquille vide tsy misy fitaovana. De izy ny mivarotra ny carburant aminareo, mitaritra ny herinaratra aminareo fa ireto le orinasa anakefatra reto no mivarotra amin'ny jirama. De rehefa aveo ato amin'ny jirama ato surfacturé zareo koa ny herinaratra zay amenan'ny jirama de tsy voalohan'ny jirama tsony le izy. Ohatra hoe herinaratra tokony 1 euro de amidiny 4 euro amin'ny jirama. De rehefa de amidiny jirama iny amidiny jirama 1 euro 5 nefa zavatra vidina 4 euro. Satria tsy afaka marotra ny 4 euro ny jirama. Satria sady tsy ampy le herinaratra no lafo loatra no deja efa tsy ny olona rehetrarehetra mahazo an'izy. Rehefa tsy mahavoalohan'le trosa amin'izay ny jirama, tapahany ty mpamatsy carburant ty ny carburant de tsy afaka mihodina tsara ny jirama. Azonareo le cercle vicieux. Misy manko amin'ireo GNZ ireo miteny hoe tokony potehana daholo le fitaovan'ny jirama de amin'izay mitady vahaolana ry zareo. De izy hoe non, tsy zay le izy en fait. Fa ny fitantanana no tsy mety. Misy contrat léonin iarana amin'ireo karana sy gasy sy fournisseur ny jirama reo mahatonga an'io pénurie de carburant anodinana ny groupe io. Misy contrat léonin ao amin'io fanofana groupe tsakijana io. Izay mahatonga ny olana jirama io. Kanefa isaky misy mpitondra miovy eo de anateran'ireo karana sy ireo gasy tompony orinasa sy tompony carburant ary tompony groupe reo vola. Zay ministre ny finance sy ministre ny énergie ary zay président de la république sy premier ministre eo de mangina de mitazona an'le contrat foana ihany. Donc iza zany ny problème anareo? Faniriso problème anareo? Sa zamy manana problème personnel amin'izany? Sa fantatrareo amin'izay hoe inona mahatonga an'le rano sy jiro tsy misy? De aveo faharoa manaraka an'izany, tsara fantatrareo misy société BDB
manao fournisseur sy prestataire ny jirama hoe manao entretien des installations mikasika ny rano na ny traitement des eaux na ny canalisation tsy misy entretien ataony akory fa mandray vola tsakijany izy ary anisan'izany ny orinasa ny Ravatomanga manana orinasa fictifa marobe Ravatomanga prestataire amin'ny jirama tsy manao ninina akory fa mandray 1 milliard d'ariary 2 fois par mois payer ny jirama 1 milliard d'ariary 2 fois par mois pour ne rien faire. De normal le jirama raha ohatra ka bokatrosy de hozy izy nareo hoe problème anao sy Ravatomanga izy iny ki problème ko amin'ny Ravatomanga fa milaza aminareo hoe zany ny zava-misy de hozy izy nareo eny anao ady manokana amin'ny Ravatomanga tsisy idirako amin'ny ady amin'ny Ravatomanga fa zany ny problème antsika mianakavy amin'ny Ravatomanga satria pomper ny Ravatomanga ny vola rehetra amin'ny jirama ao amin'ny finance any amin'ny zavatra rehetra de normal tsika raha tsisy jiro na tsisy rano ataoko hoe tsika nefa zara amin'ny le mbola misy jiro misy rano aty misy anaty nefa mbola sahiran-tsaina aminareo zay efa andao tsika tory amin'izay fa manjary alina be rapitso indray.